Anisara fanaoko ao an-trano manasalo vy ao tokotany. Fefy kely ihany manefa ny tranonay. Dia misy ny olona mijery mahita dia mijerijery dia misy ny mijanona koa. Fa tsy mampanina anazy aho fa raisiko toy ny hoe olona rehetra mivarina mijery vehivavy manarara fotsiny ihany. Patriciana anarako a, 22 taona. Telo mianadahy zay a, dia zareo ny farera amin'ny fianakaviana ary manontolo. Zaho fanaoko andavanandro, anisan'ny tiako ny karakara ny tenako. Mila manjamanja tokoa mantsy fa rehefa vehivavy ny tena. Ny fomba fiakanjoko dia zahako mahasarika satria hatramin'ny mbola kely koa dia efa tia manintona mason'olona. Tamin'ny mbola kely efa niara-ny fanatratra nataony ankizy sy ny manodidina dia tsy nandefitra mihitsy tamin'izany fa matetika miady mihitsiny. Betsaka ny ankizy malaina ny lalao satria matahotra izy. Zaho efa hatramin'izay mihitsy nefa tia misehoseho. Izay nandrisika anao ho lasa plage dia nataoko daholo izay fomba rehetra natafitirako tao. Hatreto aloha mbola tsy niara-ny fanavakavahana mihitsy zaho tao anatin'ny tontolo. Nandrisika anay hanorina ny fikambanana albinos Madagasikara moa dia mba hanampiana ireo varira rehetra. Maro amin'izy ireo manko no niara-ny fanavakavahana amin'ny sehatra maro eo anivon'ny fianakaviana, ny fiarahamonina, ny asa sy ny fianarana. Ny mahavarira dia tsy fampiana sela iray izay mahatonga ny lokony ho trao fotsy, ny volo mavo, ny ray aman-dreny koa tsy voatery ho varira fa olon-tsotra ihany. Izay dia miaina toy ny olona rehetrarehetra ihany. Ho antsika olona hafakely rehetra, makany ny fahasamihafantsika tsy hoe antsika sakany eo amin'ny fiainana fa omentsika lanjany. Iny mampiavaka antsika eo anivon'ny fiarahamonina. Fa amin'ny fiarahamonina ndao hifanohana sy hifanampy fa indrindra eo anivon'ny fianakaviana.